Topoklasy topoko vavy manatra ny arabo amin'ny takarivan'ny sabotsy mialohan'ny ankalazana ny fetin'ny Pasika ity dia tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ary anasananao ny anaraka izany hatramin'ny farany. Hoentina amintsika amin'ny takariva ity ny fiomakomanana ao anatin'izay fiatrehana ny fetin'ny Pasika izay ny zava-misy eny an-tsena eny inona ny malaza eny mifanaretsaka ny olona tamin'ity androndroany ity. Ankoatra izay ihany koa ny lafim-baovao mahakasika an'ilay raharaha Claudine Razaimamonjy mbola mahabe resaka ny maro eny ity vaovao ity hoentina amintsika ny fanehoan-kevitra samihafa manodidina izay. Andro maromaro lasa tokoa izay dia nafana ny resaka raharaha mahavoasaringotra n'ilay mpandraharaha malagasy Claudine Razaimamonjy sady mpanolotsaina manokana ny filohan'ny Repoblika raha no heverina fa angina ny tontolo politika tamin'ity herinandro mialohan'ny fetin'ny Pasika ity tsy izay loatra nefa no niseho na dia efa niantso amin'ny fitoniana politika aza ny filohan'ny Repoblika. Tsy voahaja ny trêve na ny fanginana politika tato anatin'ny herinandro matsina itsenanan'ny Pâques na dia nisy aza ny antsoavana ataon'ny filoham-pirenena ny tokony anaovana fampanginana politika. Ankatoky ny Pasika isika dia fotoana izao iantsoko amin'ity herinandro ity izay ankalazan'ny kristianina izany iantsona fitoniana, filaminana eto amin'ny firenena ary izany dia mba ho araraotintsika mba andinihana ny fitiavan-tanindrazana, andinihana ny fampandrosoana ny firenentsika ary inoko fa rehefa ny rehetra ny fanometana ny fanome hery-tanjaka ampandrosoana ny firenena tsy ho hery dia ho vitantsika ny ampandroso ty tanindrazantsika ity. Tsy nangina ny politika nahazo vahana tao anatin'ity herinandro masina ity ny raharaha Claudine Razaimamonjy, ity mpandraharaha ara-toe-karena ity izay sady mpanolotsaina ny filoham-pirenena. Voaroroy tamina raharaha fanodikodiana bolam-panjakana ary famotsim-bola izy ary ahena ny tarany amin'ireo mpitondra ambony hafa eto amin'ny firenena. Fotoana tokony anaovan'ny rehetra indrindra ny mpitondra ny Pâques ho ny mpanao politika Sarara Bearso raha nanao hevitra momba ny antso nataon'ny filoham-pirenena ny tokony ampanginana amin'ny politika mandritry ny herinandro masina. Ao anatin'ny fifadikana, ao anatin'ny fandinihan-tena, ao anatin'ny hoe fidebahana izay ny andraisanay ny atao hoe Pasika ary zava-dehibe ho an'ny mpino mametraka nefa izay hoe ao anatin'izay koa dia dinihana fa misy ny fanadiovana lehibe izay azo iandrandrana hoe mahatonga ny malagasy rehetra hibebaka ary mahatonga antsika koa andinika ny mahasarobidy an'izay fotoana izay. Amiko tsy fotoanany hoe mangina na tsy mangina fa eo anatrehan'ny zava-misy dia tokony miteny ary eo atrehan'ny zava-misy sy ny vanim-potoana elana ny tsirairay mandiny teny ary ianao raha ohatra ka tena hoe mitondra n'ilay firenenana farany ambony dia veriko fa sady mila mandiny teny ianao no mila miteny mazava maka position mazava hoe tena hiady amin'ny kolikoly amin'izay tsika sa sarisarony fotsiny. Raha ny zava-nisy nisesy ireo fanambarana nataon'ny mpanao politika, fiarahamonimpirenena, sendika, fikambanana ary ny mahasivovahiny miasa sy monina eto Madagasikara. Miray feo ny rehetra ny tokony ampidinan'ny Claudine Razaimamonjy ary anohizana ny fanadiadiana momba ireo raharaha mahavoaringotra ity mpanolotsaina ny filoham-pirenena ity.